Miarabantsika tsy avindray ohatra ty zoma maraina fa 20 volana aogositra ity miarabantsika tsy avy isa-tokantranony koa zay manaraka ny fandraisana ten'Andriamanitra eto. Lohaterantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaksika. Tomban'Andriamanitra eo atolotra ianao ny dera laza ny ady voninahitra. Sotranao tompo satria omenao zava-tsondray zay amin'ity maraina ity. Dia ny teninao zany mangataka aminao mba ho eto aminay ankehitriny anovo zava-tsoany ka hery ary aoka ny tsirairay avy aminay azo hery avy aminao tokoa. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe renirano any anefitra. Alaina amin'ny Salamo 2:10 manao hoe ny marina amin'olona tahaka ny rofia, isandrahaka tahaka ny sedera ny Libanona izy. Amen. Alaivo saran-tsaina ny mpandeha sasatra anankiray miezaka mamakivaky ny fasika mafana ny tany anefitra izy tsy misy fialofana hiaro azy amin'ny hafanany masoandro izay tena hoe mamahay mingaingaina. Dia avy eo lany ny tahirin-dranony, maina ihany koa ny lelany dia vembeny izy ohatran'ireny olona mamy ireny. Mandalo ao an-tsainy ny sarin'ny ankohonany, mandalo ao an-tsainy sarin'ireo havany raha mihevitra izy fa efa ho faty. Dia tampoka eo anefa dia tazany avy any lavitra ny hazo rofia anankiray mitsangana eo voan'ny fasika izay mangadiady maitso sady velona tsara. Velobelona indray ny fanantenany dia mandroso izy satria fantany fa ny hery sy ny fahavelomana ao amin'io hazo rofia io dia afaka melona azy aina vaovao ihany koa. Dia tahaka ny hazo rofia any anefitra no tokony ataon'ny kristianina ho an'izao tontolo izao. Izy ny tokony hitarika an'ireo fanahy sasatra sy feno ahiahy izay efa ho faty any anefitra, ny avy any anefitry ny ota zany, mba hakeo amin'ny rano velona. Ianao zany no tokony hampitodika ny olona rehetra hijery an'ilay manao ny fanasana, manao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatona ka hisotro. Na dia miantona aza ny orana ary mety hamely ny fakan'ny hazo rofia ny fasika izay mahamay ary andrakotra ny vatany dia mbola ho velona ihany ilay hazo, maitso ary matanjaka. Esoriny fasika dia ho hitanao ny tsiambaratelo ny fahavelomany, midina lalina any amin'ilay amin'ireo rano izay miafina any ambanin'ny tany ny fakany. Dia toy izany ihany koa tsika kristianina miara-miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Ny finoana dia tahaka ny fakany madinika amin'ny hazo rofia izay midina lalina any amin'izay tsy hitan'ny maso any izy ka mandray aina avy amin'ilay loharanon'aina. Ianao dia eo anivon'ny fahalitoany izao tontolo izao azy ianao dia marina sy mahatoky an'Andriamanitra hatrany. Misoritra eo amin'ny endrik'ireo lehilahy sy ny vehivavy miara-mandeha sy miara-miasa amin'Andriamanitra ny fiadanany lanitra ary manana amin'ny fifaliana izy ireo, fifaliana izay avy amin'ny fitahiany ho an'ny omen'Andriamanitra, ho an'ny olombelona azy. Dia izany no tadiavin'Andriamanitra ho tsika. Any amin'ny izay tsy ahitan'ny olona rehetra fanantenana, tsy ahitan'ny olona rehetra fahasambarana, ianao kosa dia ampiasan'Andriamanitra hitondra ranonaina, hitondra fahasambarana, hitondra ihany koa tsironaina vaovao eo amin'izy ireo. Noho izany dia aoka ho fianarana ho an'ny hafa tokoa ianao amin'ny lafin-javatra rehetra, ny kivy azo hery ny efa very finoana hiverina indray ao anatin'ny fahamarinana sy ny fanarahana an'Andriamanitra. Amen. Vavaksika sotranao indrindra rehoany amin'izany teninao izay niraisinay io izany. Izany tokoa ny fanirianay mangataka izahay mba omenao ny fahaiza-manao rehetra dia fanainao masina hitondranay eo amin'izany. Ka raha misy tokoa ny mangetaheta dia ho izahay izao anie no hanampy azy, hanantona anao ka hisotro ny rano velona izay omenao azy. Anaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny fanasiany
Alleluia.